miarabantsika rehetra tonga eto amin'ity toerana tia hiatrika fotoana manokana izay iarahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra. Mifototra amina lohateny manao hoe I efa voavonjy ve sa. Fantanina izy io izay mipetraka. Dia io fantanina io zany no valintsika mandritra n'ity herinandro ity hoe efa voavonjy ve sa. Sady efa mamaraparana ny taona no miatrika taona vaovao tsika dia mipetraka foana io fantanina io. Raha ny farana ny taona 2023 efa voavonjy ve ianao sa. Raha miditra indray taona 2024 efa voavonjy ve ianao sa manao any. Teboka anankitelo naoriana n'ilay hoe sa. Dia sa manana ny valy nomena n'io fantanina io avokoa ny zavatra ny olona rehetrarehetra. Dia misy zany mamaly manao hoe efa voavonjy ve sa. Dia misy mamaly hoe sa very. Efa voavonjy ve sa mbola eo andalam-pamonjena. Sisa. Ny afatra tena ampitaina amintsika amin'ity herinandro ity dia ny hoe mila mahazo antoka tsara ny amin'ny famonjenantsika isika. Ary izay ny tena tian'Andriamanitra omenantsika zany. Tena azonao antoka tsara ve ny amin'ny famonjenanao. Mety misy mihevitra zavatra maro ohatra ny mpivavaka dia mety miteny izy hoe raha petraka ilay fantanina hoe efa voavonjy ve ianao sa. Dia mety hamaly izy hoe za aloha za rehefa za mino zay ilay fomba fiteny za mino fa efa voavonjy. Nahoana? Satria za mivavaka, satria za manao an'izao, satria za manao an'izao. Dia mieritreritra izy zany hoe za efa voavonjy ary mino fa efa voavonjy. Ndao jerevantsika ary anombokantsika zany andro voalohany amin'ity andro ity andiniantsika an'izay fantanena izay. Ny zavatra voalohany izay tokosy andiny izay ho jerevantsika ary dia izao. Ao amin'ny ten'Andriamanitra dia milaza any am-piandohana mihitsy, trany am-piandohana mihitsy, any amin'ny Genesis zany. Dia ny zavatra voalaza amin'ny Genesis toko 7 ny andininy 9 no andeha vakitsika. Genesis toko 7 dia vakitsika ny andininy 9. Afaka mamaky ilay ten'Andriamanitra isika. Genesis toko 7 ny andininy 9. Ary nandrehan'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny Isa izy rehefa ho hariva ny andro. Ary raha lehilahy sy ny vadiny ny hery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny Isa. Zay. Voalaza ny ten'Andriamanitra eto dia izao. Nandrehan'Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny Sa i Adama sy Eva rehefa hariva ny andro. Tonga tao amin'ny saheden'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Ary rehefa tonga tao amin'ny saheden'Andriamanitra hiaraka amin'ny Adama sy Eva, ny ataon'ny Adama sy Eva voalaza amin'ilay tapany farany dia ozy izy ary lehilahy sy ny vadiny ny hery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny Sa. Petraka foana ilay fantanina. I Adama sy Eva ny olona voalohany ny foroan'Andriamanitra. Efa voavonjy ve i Adama sy Eva sa manao. Andriamanitra tonga izy mivady miery ny tavan'Andriamanitra. Ao anaty Sa izay Andriamanitra namorona an'ilay Sa. Ny toko sy andiny izay vakitsika izay mamaly hoe inona no nahatonga ny Adama sy Eva niery ny tavan'Andriamanitra. Voatsy ela tao aoriana amin'ny famoronana no seho tantara io. Voatsy ela
taorinan'ny famoronana dia miery ny tavan'Andriamanitra Eda-masefa, nandositra n'Andriamanitra Eda-masefa, niala tamin'Andriamanitra Eda-masefa. Inona no nahatonga an'izay? Toko sy andininy vakitsika Isaia toko 9:10, ny andininy voalohany sy ny faharoa. Isaia toko 9:10, ny andininy voalohany sy ny faharoa. Dia ahoana izy voalaza ny ten'Andriamanitra? Indro ny tanan' Jehovah tsy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Mazava ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Raha nametraka fantanintsika zany hoe efa voavonjy ve sa? Dia amin'ny andiny voalohany dia ozy izy indro ny tanan' Jehovah tsy fohy fa manao no izy mahavonjy. Afaka ny hamonjy anao zany Andriamanitra, afaka mamonjy anao ny tanan'Andriamanitra. Tsy fohy ny tanany fa afaka mamonjy anao. Ary ny sofiny tsy lalon-dalovana, ka hoe tsy mandre ny fitarainanao rehefa mivavaka ianao, fa tena mandre ny sofin'Andriamanitra. Tsy lalon-dalovana ny sofiny fa mahare ny sofiny. Fa inona ny olana? Le andininy faharoa dia ozy izy fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Mazava ny zavatra niseho tany Edena. Tonga tao amin'ny Saeden'Andriamanitra, niery ny tavan'Andriamanitra Eda-masefa. Ny antony Isaia toko 9:10, ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Raha tsolona zany zay fanazavana voalohany zay dia izao: ny fahotantsika no mahatonga antsika tsy ho voavonjy. Ny fahotantsika no mahatonga antsika tsy ho voavonjy. Andriamanitra ve tsy afaka mamonjy? Tsia. Ny tanany tsy fohy fa mahavonjy. Andriamanitra ve no tsy nanao dingana? Tsia. Andriamanitra tonga tao amin'ny Saedena, iaona amin'ny Adama sy ny vadiny, fa ny fahotana no nampiafina ny tavany tamin'Andriamanitra. Ny fahotantsika zany no tokana tsy mahavoavonjy antsika, ny fahotantsika. Ary eto zany dia azo lazaina mihitsy ity toe-javatra ity. Misy olona zany miteny manao hoe le vato, le ataon'le vatoko mihitsy aneny tena tsy mahavoavonjy ahy. Za tena tiako mihitsy mite voavonjy, ary tena maniry mihitsy aho mba voavonjy. Satria mieritreritra zany izy hoe mila mivavaka sy ohatran'izany. Dia tsy afaka manao an'izay izy, fa mety hoe sakana ny vadiny, satsay. Dia miteny izy hoe le vatoko mihitsy tena manakana ny famonjena anahy. Le ataon'ny vatoko mihitsy no tsy ahavoavonjy ny mahavery ahy. Manomboka izao dia azo adino io ten'Andriamanitra io: tsy ny fahotan'ny hafa no tsy mahavoavonjy anao, fa ny fahotanao no tsy mahavoavonjy anao. Natsika zany, tsy ny fahotan'ny hafa no tsy mahavoavonjy anao. Ka ozy izy ianao hoe noho ny ataon'ny anina dia tena kivy ahy, kivy ahy noho ny ataon'ny anina, dia kivy dia very. Le Isaia toko 9:10 mazava tsara: ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ny helokao no mampisaraka anao amin'Andriamanitra, fa tsy ny heloky ny hafa. Atsika zany, tsy ny heloky ny hafa no mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Ary ny tena zava-misy azy, voalazan'ny Romana toko 7:17, dia milaza ny ten'Andriamanitra. Mety misy olona mantsy mihevitra hoe za tena mihina fa voavonjy, fa ry ihany mihitsy, satria zao nataony io aloha dia efa very mihitsy io, efa very mihitsy.
ndaova kitsika kely ty toko sy andiny ty Romanina toko 7 ny andiny ny 7 ndaran' Jesosy fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Zay. Samy efa nanina izy rehetra izy. Samy efa nanota. Tsy misy mihitsy zany olona afaka milaza hoe za tsy nanota. Ka azoko antoka fa vovonjy aho satria za tsy nanota. Fa le olona nanota be itsy mitsangajanga mangalatra sisisa tsy voavonjy io. Baiboly dia miteny tsara. Samy efa nanota izy ao izy. Izy rehetra samy efa nanota. Dikan'izay izy rehetra mila inona daholo? Famonjena. Izy rehetra mila famonjena avokoa satria samy efa nanota izy rehetra. Dia izao misy toko sy andeniny iray ovakitsika ity izay tena mafy mihitsy ny voalazan'ity toko sy andeny ity. Raha samy efa nanota tsika rehetra ka tsy misy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra izy. Dia ahoana ny voalazan'ny Jaona voalohany toko 7 ny andininy 9. Jaona voalohany toko 7 ny andininy 9. Tena mafy be le tenin'Andriamanitra. Raha milaza izy any amin'ny Romanina toko 7 hoe samy efa nanota izy rehetra. Dia ozy izy any Jaona voalohany toko 7 andininy 9. Izay manota dia avy amin'izy aos izy? Avy amin'ny devoly. Aika izany ny izy rehetra io avy amin'ny devoly daholo. Le ten'Andriamanitra fotsiny vakitsika dia lazay ny ten'Andriamanitra mazava. Izay manota dia avy amin'ny devoly. Izy anefa nanota. Izy rehetra samy efa nanota. Avy amin'ny devoly daholo zany tsika rehetra io. Henjana be zany avy amin'ny devoly daholo ke zany tsika rehetra io. Ary io zany tena tokony hapetrehitra tsika tsara. Hoe mila mitandrina tsara zany. Hoe le fahotana no tsy azahoantsika famonjena. Io no mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Zay efa nanota daholo nefa tsika rehetrarehetra dia voalaza fa zay manota dia avy amin'ny devoly. Ary marina ataontsika hoe fahamarinana misy zany filazana zany. Fahamarinana mitombona mandrakariva. Ny devoly tsy mahazo famonjena. Zay le fahamarinana. Zay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Ary ny devoly tompoko tsy voavonjy ny devoly. Sanareo ve mino fa ny devoly dia mety ho voavonjy? Azo eritreretana hoe zany? Hoe ny devoly dia izy kosa aloha mety ho voavonjy ihany izy mety ho tonga any an-danitra ihany izy. Rehefa ho avy Jesosy mety ho hiakatra ihany izy Ten'Andriamanitra tsy miteny an'izay mihitsy aloha fa zay le hoe devoly fantatra ary efa voalaza hatrany ampiandohana Genesis toko 7 milaza anazy le tenin'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva manomboka ny 15. Indro ampifandrafesiko ianao sy ny menarana, ny taranakao sy ny taranany. Izy anotolo ny ombalay tongotrao ary ianao anotolo ny lohany. Efa voalaza hatrany edena fa tsy voavonjy Satana. Tsisy famonjena intsony ho an'ny devoly. Efa voalaza. Dia eo zany mila mitandritsika hoe aika zany le fahotana io zany tena sakana tsy azahoantsika famonjena. Io no tsy mahavovonjy atsika. Le fahotana io no tsy mahavovonjy atsika. Dia inona zavatra miseho? Satria ny devoly no manotatra amin'ny voalohany. Ary izy fantatra fa tsy voavonjy zany izy. Dia ny ataony dia ny mitazona anao
ao amin'ilay fahotana. Zay nina ataony tazoniny ao amin'ilay fahotana le olona. Fikiriny ao amin'io fahotana io le olona, fikiriny ao. Amin'izay fotoan'izay io olona io tsy anina ihany koa, tsy ho voavonjy ihany koa. Ny zavatra mahafinaritra ry havana malala dia izao. Raha izay voalaza zay zany dia tena tsisy vahaolana ny amin'ny famonjenantsika, tsisy vahaolana satria samy efa nanota antsika rehetrarehetra. Ary ny zavatra iainantsika andavanandro sisy dia aza adiny fa miasa ilay devoly izay manotatra amin'ny voalohany, miasa mba tonga antsika tsy afaka ao amin'ilay fahotana. Fa misy an'ity ten'Andriamanitra ity. Ndao hamaky ny ten'Andriamanitra amin'izay tsika. Jaona voalohany toko 7 ny andininy 5. Jaona voalohany toko 7 ny andininy 5. Ao mba voalaza ny ten'Andriamanitra. Ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Zay. Mahafinaritra io ten'Andriamanitra io. Milaza izy hoe ny devoly no nanota hatramin'ny voalohany. Samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra nefa dia milaza izy, fa fantatsika fa izy no naseho. Iza le izy? Jesosy. Izy no naseho hanina izy izy? Hanaisitra ny ota. Azo esolona ka le ota? Azo esolona. Tsy ianao no miala amin'le ota, fa esolona le ota. Esolona. Dia tsy ianao no manaisitra azy, fa ten'Andriamanitra milaza Jesosy no manaisitra an'le ota. Jesosy no naseho hanaisitra ny ota. Hanaisitra ny ota. Raha tsika, raha le mpanota no miezaka miala amin'ny fahotana, afaka ve? Tsy afaka io. Ary Paoly dia niteny an'izany mihitsy. Ato anatiko ihany ny fikasana, fa ny fanaovana ny tsy ato anatiko izy izy. Mba ato anatiko ihany ny faniriana. Anao tsara io fa ninona foana ny vitako? Ny ratsy izay? Ny ratsy izay tsitrako ny vitako. Ny ratsy izay tsitrako ny vitako. Nefa mba ato anatiko ihany ny faniriana. Anao tsara. Zay le zavatra miseho. Raha le olona izay mpanota no miezaka miala amin'le ota, tsy afaka izy. Fa so ihany fa misy an'io teny io. Izy no naseho hanaisitra ny ota. Dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Fantaniana petrako ary. Raha le lohatenitsika zany, lohahevitra moa zany, hoe efa voavonjy ve sa? Samizany zao mba mieritreritra kely. Zay zany zao le situation, toe-javatra, toerana misy anao zany zao. Samy efa nanota izy rehetra. Izay manota dia avy amin'ny devoly, tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ny fahotanareo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Dia mitendray izy anefa, izy no naseho hanaisitra ny ota, dia tsy iza fa Jesosy. Dia raha apetraka amintsika zany zao le fantaniana, efa voavonjy ve zany ianao sa? Manahoana? Somary amboariko kely indray le fantaniana, amboariko kely. Dia zao indray le anamboarantsika anazy. Azontsika atao ve zany ny ho voavonjy sa? Manahoana? Azo atao ve ny ho voavonjy? Ahoana? Azo? Ay, azo atao zany ny ho voavonjy. Dia maki toko sy andiny raitsika Koritana 2:5 ny andininy 7:10. Koritana 2:5 ny andininy 7:10 no andeha mba avakitsika. Io no milaza an'izay. Dia ahoana izy? Koritana 2:5 ny andininy 7:10. Dia izao Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy,
ka tsy nanisany fahadisony ary efa napetrany aminay ny teny fampihavana. Zay azo atao hoe novovonjy, azo atao tompoko novovonjy, azo atao tsara novovonjy. De tsy tokony izy zany ny olona ilaza hoe zara nga de efa very mihitsy aho, za moa inona moa za de zao ve ny fiainako de za ve de mbola novovonjy. Tsy tokony vaoka vavan'ny olona zany teny zany hoe efa very ianao na efa voavonjy ianao, fa ity teny ity no valy teny. De ozy izy avery vakina le teny de izao Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisony. Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy. Tamin'ny fomba ahoana? Amin'ny endrika manao ahoana? De le toyiny ka tsy nanisa ny fahadisony. Tsy nanisa ny fahotantsika izy. Tamin'ny alalan'i Kristy no nampiavanan'Andriamanitra atsika tamin'ny indray. De rehefa nampiavana atsika tamin'ny alalan'i Kristy Andriamanitra de tsy nanisa ny fahadisotsika izy. Zay zany le hoe azonao atao ny ovovonjy. Na manahoana na manahoana toerana misy anao, fomba fiainanao, fahotana vitanao dia mazava io teny io. Andriamanitra efa nampiavana anao tao amin'ny Kristy ka tsy nanisa ny fahadisonao. Tsy nanisa ny fahadisonao. Toko sandinina anankiray izay hovakitsika. Asan'ny apôstôly toko efatra andininy 12. Asan'ny apôstôly toko efatra ny andininy 12. Azosika atao ve novovonjy amin'ny fomba ahoana? Asan'ny apôstôly toko efatra andininy 12. Eny ary faso. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambony lanitra, ambany lanitra zafady nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Sotra to. Mazava le ten'Andriamanitra. Tsy misy famonjena amin'ny zao sisy amin'ny hafa. Ny hafa tsy afaka ny hamonjy anao. Tsy misy famonjena amin'ny hafa ao sisy. Ny Baiboly mitena zany de azavaiko kely fotsiny le lazainy. Dikan'izay ny hafa tsy afaka mamonjy anao ny hafa. Vadinao io, ray aman-dreninao io, namanao io, hafa daholo zany tsy afaka mamonjy anao satria tsy misy famonjena amin'ny hafa. De izay tsy mampitombona le teny hoe le vadiko mihitsy ny anany tena tsy mahavovonjy anay e. Tsy marina zany. Noho io toko sy andinina io, noho io tsy misy famonjena amin'ny hafa. Tsy misy anarana hafa aty ambanin'ny lanitra nomena ny olona azahoana famonjena afa-tsy anarana ray ihany. Iza le anarana ray? Jesosy Kristy. Andriamanitra nampiavana zao tontolo izao ao amin'ny Kristy. Zay ihany. Jesosy irery ihany no azahoantsika famonjena. Azonao atao novovonjy. Ny hafa tsy mahavovonjy anao, tsy misy famonjena amin'ny hafa. Aza ilika amin'ny hafa zany ny famonjenanao manomboka izao. Aza ilika amin'ny hafa intsony. Ninona ataon'ny hafa? Ny hafa tsy mahavovonjy anao. Jesosy ihany no anarana nomenantsika azahoana famonjena. De ahoana izy Jesosy? Ndao ara-maky tentsika. Lioka Jaona azafady. Jaona toko fahaenina ny andininy 7:30. Jaona toko fahaenina ny andininy 7:30. De ahoana izy Jesosy ary? Izay rehetra omeny ray koa no anatona. Ary izay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Satria tsy misy famonjena amin'ny hafa nomenantsika afa-tsy Jesosy irery dia miteny amintsika Jesosy. Izay nomeny ray koa ozy izy. Mazava be izay rehetra omeny ray koa no
maninona azy izy manatona ary zay rehetra manatonay tsy mba ho laviko mihitsy. Tsotra be ny azahoanao famonjena, tsotra. Ny fahotana nampisaraka anao amin'Andriamanitra, ny devoly manotatra amin'ny voalohany, devoly tsy voavonjy, ka ianao raha mijanona fahotana dia tsy voavonjy ihany koa. Kanefa izy Jesosy efa naseho hanaitra an'ilay fahotanao, dia nampihavan'Andriamanitra tamin'ny indray ianao tamin'ny alalan'i Jesosy. Dia hozy izy Jesosy, izay manatonay tsy mba ho laviko. Inona zany tokony ataontsika raha teo voavonitsika? Tsotra be, zay natao hoe tsotra be ny ilay baiboly. Manatona an Jesosy. Zay ny voalohany. Manatona an Jesosy. Dia zay aza manalavitra an Jesosy intsony ianao. Taona vaovao ny diavintsika. Zay ny afatra omen'Andriamanitra antsika. Tamin'ny taona la 2023 mety nisy fotoana ianao nanalavitra an'Andriamanitra no ny hafa. Ny hafa ohatran'izao, dia iny koa ianao fa lasa nanalavitra an'Andriamanitra. Ny hafa hozy izy tsy misy famonjena amin'ny hafa. Zay ny teny, tsy misy famonjena amin'ny hafa. Jesosy ilay ihany no nomena antsika mba azahoana famonjena. Dia miteny Jesosy hoe izay manatona tsy mba ho laviko. Ny ataonao zany amin'ity taona vaovao 2024 dia ny manatona an'Andriamanitra. Zay ny dingana zay andrasan'Andriamanitra amintsika, dia ny manatona azy. Raha ny tena marina, raha miverina tany Edena tsika, le toko sy andininy voalohany vaky itsika, Genesis toko 7:9, raha ny tena marina, Andriamanitra no efa nanao dingana haninona atsika? Hanatona atsika. Zay le voalazany. Ary nandre an'Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny sa izy no ny ariva ny andro. Andriamanitra nidina tao amin'ny sa. Izy no efa nanao dingana voalohany. Efa vitan'Andriamanitra ny dingana tamin'ny alalan'i Jesosy. Tonga tetỳ ambony tany, nidina tetỳ ambony tany. Lay Andriamanitra tonga nofo, nidina tetỳ ambony tany. Ka nampiavana antsika tamin'Andriamanitra. Fa ny andrasan'Andriamanitra aminao indray, manatona azy. Dia hitanareo, zay lay teny na le antso nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva ao amin'ny 9:7 ao amin'ilay Genesis toko 7, dia nandefa antso Andriamanitra. Dia ahoana le antso nataon'Andriamanitra? Haitsika koa zay. Ahoana izy izy? Adama, aiza mo ianao? Aiza mo ianao? Aiza? Antso zay ataon'Andriamanitra zany. Aiza mo ianao? Izy efa tonga, efa nanao dingana, nanatona atsika. Dia miandry ianao izy. Aiza ke ianao io? Aiza? Dinona zany tokony ataony Adama sy Eva? Manatona, sady zay. Izy ilay niery an'Andriamanitra, ny tokony ataony manatona, miverina eo amin'Andriamanitra. Dia izay io teny Jesosy amin'ny Jaona toko 5 io hoe izay manatonao Jesosy tsy mba ho laviko mihitsy. Ny andro izay alefa aminao zany amin'ity andro voalohany ity dia tsotra ihany. Tapa-kevitra ve ianao manomboka izao ny anatona an'Andriamanitra? Zay, tsotra. Tapa-kevitra ve ianao ary maniry ve ianao ny hanatona an'Andriamanitra? Tsy ela an'Andriamanitra intsony, tsy hialana amin'Andriamanitra intsony, tsy hanalavitra an'Andriamanitra intsony, fa hanatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay efa nampihavana antsika tamin'Andriamanitra. Andehantsika hivavaka, ka mino fa misy fanapahan-kevitra ao anatinao, tsy ampanangatanana, fa alefako fotsiny ilay fantaniana. Fa ny ao am-ponao ao, mino fa misy fanapahan-kevitra.
misy fanapa-kevitra hoe tena fanelinao ve, fanapa-kevitra ao ve manomboka izao ny anatona an'Andriamanitra. Fa raha tsy izay tsy azonao antoka ny famonjenanao. Tena miteny amintsika tsy azonao antoka ny famonjenanao. Fa mila manatona an'Andriamanitra ianao, mila manatona an Jesosy. Zay le izy. Ndao antsika hivavaka sika. Raha inay izay ny an-danitro tia hamonjy anay ianao mihitsy nanao dingana voalohany. Nidina tao amin'ny sahedeny ianao hitady ny olombelona, ary nidina teto amin'ity zao tontolo zao ty mihitsy ianao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hitady sy hamonjy an'izao tontolo zao. Miantso anay ianao Jesosy, manao hoe zay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. Tompo, ao am-ponay aho tsirairay avy, maniry izay, manapa-kevitra izay ny anatona anao. Ndraindray dia tadiavin'ny Satana ho sakanana ka tsy ho tonga eo aminao zahay amin'ny fomba maro samihafa, amin'ny alalan'ny hafa. Fa fantatray ankehitriny fa tsy misy famonjena amin'ny hafa afa-tsy eo aminao Jesosy. Dia aza vela isy na iza na inona hanakana anay tsy anatona anao, ka azahoanay antoka ny amin'ny famonjenanay. Tanterao aminay Tompo izany vavaka izany, fa tononay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mirahasoa antsika rehetra, Andriamanitra ny hitantsika, Andriamanitra ny anatanteraka ny famonjena eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy.